le azakazaka ao anatin'ny tapaky ny taona mihitsy tsika zao mois de juin dia misaina kely hoe aiza moa zany zao ty fiainanao ty. Tamaly naneo anao aniny sarina mizana na sarina inona moa balance Robert Val le hoe tahaka ny ahoana amin'ny fiainanao raha lanjaina mavesatra be ve le olana be amin'ny fiainanao dia ianao maivana be misidina ery ambony ery. Toditry ny vesatry ny fiainana ve ianao ty manahoana ianao zao ohatrany mety hoe reraky ny fanenjehana ve ianao reraky ny persécution tena fatigué total indraindray ny fiainantsika ohatr'izany misy fotoantsika mety tsy mahavita manatrika fivoriana tsony reraka be na le miara manompo ary indraindray mandreraka be niany lalina mihitsy hoa. Ahoana reny atonga antsika senao ohatran'ny Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana voalohany 1:12 ihany izy miteny hoe manahafa tiany Paoly anahaka azy mihitsy tsika tahaka ny anahafa ny any Kristy. Enonao nge Paoly milaza izy ao amin'ny 2 Corinthiens 4 verset 8 et 9 à 16 ny vakitsika zao ny tenin'ny Paoly ao voageja manodidina hono izy nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehana nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty. Eo amin'ny 9:12 izy milaza hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetray ivelany dia avaoziny isan'andro sy rehetra eo zay le manainga soroka ho azy zay tsy taitra mihitsy nga Paoly fa miteny fotsiny izy hoe voageja mihitsy nge fa izy tsy mahatsiaro tery ao anatin'ilay izy enony mihitsy hoe misy zavatra manery azy manodidina azy fa izy nefa dia avaoziny isan'andro zany hoe me tsara foana izy eo ivelany eo. Tsara ery raha ohatr'izany tsika senao hoe ny tenin'Andriamanitra tena miteny amintsika mihitsy hoe matanja fortifiez-vous hoy le ao amin'ny Hébreu 12:20 aloha vakiko aminao mihitsy io Hébreu 12:20 ary amin'ny verset 12 à 17 any vakitsika senao hoe zao ny teny ao hoe koa atanjao misy isa kely ao amin'ny baibolinao ao dia ndikan'ilay hoe atanjao ihany koa hoe aitsio le tanana miraviravy sy lohalika malemy. Misy fotoantsika tsy hitantsika tsony zay raisina amin'le fiainana rehefa sarotra be le izy manaova lala mahitsy ale amin'ny tongotrareo izy mba tsy ampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasintsika zay fa ny zavatra tena raisintsika tsara ao anatin'ilay izy ilay fampitandreman'Andriamanitra hoe mitandrema tsara tena hoe take care tena tandrema tsara mihitsy raha afaka mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra satria raha vao io be amin'ny fiainantsika dia tsy tratratsika le planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny sary zany mala efa nanome sary kely anao zany ohatran'ny sambo kely mpiainatsika tandrema ianao sao dia reniko nitory ao anatin'le sambo kely ao nefa tsika eo ambony rano be dia le devoly ataony zay atonga anao tsisy amaharana miazona anao ataony zay atonga anao atory tsara ihany koa fa tsy hivoy an'le sambo kely dia entiny rivotra entiny rikeny fotsiny ianao zany sika le sary ao anatiny zany tahaka ny hoe mitady ho lasa reto mitady ho lasa tsy haiko ianao zany zao raha sanatria mitady ho lasa hoana tsy tafamahatra tsara ao amin'ny tompo dia ohatra mitady ho lasa ho eto amin'ny fiainana any amin'izay na mety efa lasa mihitsy ara moa ianao fa misaotra ny tompo fa entiny miverina tsara hoe tian'Andriamanitra mihitsy hoe isan'andro tsika dia mahenao ni hoe fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anahy tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy zafa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko. Miaina n'le fahasoavan'Andriamanitra efa hitantsika omaly zay hoe fanalahidy goavana ahafahantsika senao mandroso tsara fa eo zany tsika mieritreritra hoe sao dia mba
tsy tafatoetra tsara tao amin'ilay fahasoavana ary tsika fa sao dia niala tao. Zay zany zao no resantsika senao amin'ity anio ty hoe ary sao avako. Nga Samsona ao anaty baiboly any amin'ny testamenta taloha haitsika mihitsy hoe nanana privilège manokana be mihitsy izy, nomen'Andriamanitra hery manokana izy tany anatin'ny volony tany, tena nanana hery be. Samsona isan'le mpitsara tamin'ny andron'ny zanak'Israely, fa nanana tantara be ohatra tsika seko ty Samsona ty, nanana ny fitahiana rehetra Samsona ohatra tsika senao zany hoe tahina Andriamanitra amin'ny fitahipana rehetra, nanana ny fahasoavana rehetra, fa tao anatin'ny ndray mpimaso angely sakaizy, tao anatin'ny ndray mpimaso dia tsisy tsony le izy, ary ny lalina zay mihitsy le ianarantsika amin'le izy androany hoe sao dia lavo ary tsika, fa resa be vavy zay ngersenina palavo ty Samsona ty, lasa niala tamin'ny fahasoavana izy. Resaka raharaha be tamin'ity resam-pitiavany ty. Ny olan'ny Samsona dia nifidy fomba fiainana izy zay tena nanimba ny fanahiny. Andao ary tsika senao hijery zavatra anankitelo aloha no resantsika. Iresaka zany tsika zavatra telo nanimba amin'ny fiainam-panahin'ny Samsona nahatonga azy lavo niala tamin'ny fahasoavana, dia ary amin'ny farantsika miresaka zavatra telo kosa izay mila ataotsika fahazarana telo mba ahatonga atsika ho tafatoetra tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha mijery ny tantaran'ny Samsona tsika, ao moa ne jerentsika vetivety, raha ohatra moa ianao manana baiboly dia afaka sokafanao na any anaty telefoninanao ninona mety daholo. Any amin'ny bokin'ny mpitsara toko 4:40 vakiko aminao vetivety ny anjin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Dia rehefa mamaky tsika dia midira tsara ao anatin'le scène nge mieritreritra ny Samsona. Il était jeune, tena hoe tao anatin'ny heriny misy ty ranga kely ty enonao. Ary Samsona nidy nakany Timna ka nahita vehivavy tao amin'ny zanakavavy ny Filistina. Filistina zany ny fahavalon'ny zanak'Israely tamin'izany ary dia niakatra izy dia nilaza tamindray ny sireniny hoe efa nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanakavavy ny Filistina ka alao vadiko izy ankehitriny. Dia hoe ray sireniny taminy, moa tsy misy vehivavy va eto amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha maka vady any amin'ny Filistina tsy mifory ianao. Dia hoe Samsona tamindray, izy ihany ny alao anahy fa izy ny mahafinaritra. Ianao za film za ary tamin'izany ka dia efa misy bebe loatra ohatra tsika senao ihany rehefa iny fa amoureuse tamin'ny fahavalo zany ty razalaty. Inona le zavatra manimba, zavatra voalohany manimba atsika raha avako mahatonga atsika miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia le fikatsahana, ny plaisir de la vie ko inona indray, le fahafinaretany fiainana. Hitanao ny zavatra tany anatin'ny fony Samsona, izy nefa nge dia olom-bo fidin'Andriamanitra ho mpitsara, ho mpitarika ny dikan'izany tamin'ny zanak'Israely, fa izy nga mirarahan'izany fa ozy hoe ny anahy io ny tedaviko dia io ny mahafinaritra. Zay filana tsy voafehatsika nge raha avako hoe ohatra ny neny Samsona, tena manimba atsika nge le izy. Ao ane jerentsika senao ny amin'ny Jakoba toko 1 miteniten'Andriamanitra maromaro aminao dia afaka miara-mamadika eny hatrany any tsika senao. Ao amin'ny Jakoba toko 1 verset 14 et 15 dia hoy ny tenan'ny tompo hoe samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany sy fitahany izy, ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Inona zany ny zavatra niseho tamin'ity zalaty, légitime mihitsy ny filana hoe j'ai besoin de t'aimer moi, ok légitime comme besoin de sexe.
amin'ny fotoana ny fanambadiana ny natokan'Andriamanitra zany fa le izy rysea corrompu tam'le fahotana nge le izy dia lasa filan-dratsy tany anaty zanakatodoa Samsona foana hoe mila io io mihitsy alaina ho ana fa nga misy akoatra zay lay voafitaka izy dia lasa roboka. Hitanao ny tanjon'ny devoly amintsika fantatrao moa hoe manana fahavalo ianao izay tsy tiany mihitsy ny alalanao ale fahasoavan'Andriamanitra. Jaona 7:15 ny tenenan'ny tompo amintsika zay tanjon'ny fahavalo amintsika zay hoy ny tenin'ny tompo hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Azonao tsaina moravako fa ianao ange no cible amin'ny devoly amin'izany te angalatra ny hoavinao izy, te andringana ny taranakao izy, te hamono anao mihitsy izy fa izy tsy afaka manala ny ainao fa ataony miaina n'le fiainana zara fa fiainana iny ianao. Ahoana ny atonga an'izany? Le filatsika avadiny kely fotsiny, avadiny ho filan-dratsy dia intsika fa roboka hoe dia tsy maintsy ioka oravako. Ny fanapahan-kevitra miankina amin'ny fahafinaretana fa tsy amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia tena manimba antsika. Ny décision anao hoe inona ny confortable ho ana, inona ny metimety ho ana, inona kosa aloha ny mba tiako e. Ohatria raha vao zany no priorité anao fitaka be avy amin'ny devoly zany ary aty amin'ny tany misy anareo aty raha afako dia tsisy tezitra mihitsy mifampiresaka an'izany tsotritsika tena mahery vaika mihitsy ange zay siton'le fahafinaretan'ny fiainan'izay tandremo le fikatsahana le fahafinaretana hoy ny teny any amin'ny Petera 1:4 sy 2 hoe enonao angeny nataon'i Jesosy ko satria niaritra tamin'ny nofo io Jesosy Kristy atsika io dia alao le tenin'ny Petera mba ho fedinareo izany saina zany. Le saina inona? Le saina miaritra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny nofo intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Le hoe lavo miala amin'ny fahasoavana ravako dia le miaino ny nofontsika foana dia tsy te hiaritra indrindra zany aty amin'ny tany mandroso teo ny resaka douleur amin'ny fiainana tena atao minimum mihitsy arak'izay azo atao fahasoavana mihitsy zany. Fa indraindray eo amin'le fanompoantsika an'Andriamanitra amin'ny lakamisitsika hiresaka an'izay mihitsy misy zavatra sarotra angelay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa indraindray tsika hoe raha vao sarotra dia tsy ataoko zany ka zany ve dia sitrapon'Andriamanitra ho ana ve dia tian'Andriamanitra ve za hijaly? Mianatra amin'i Jesosy tsika sianao fa Jesosy niaritra tamin'ny nofo. Inona moa le mampijaly atsika? Le moabe atsika ato zany te hikikika hoe non zao no tiako atao. Zay nge le mampijaly atsika fa lazaiko anao fa rehefa miteninao amin'ny moa atsika io tsika kay tena afaka tsara tsika amin'izay fotoana izay. Mametraka fanontaniana tsotra aminao azo hoe inona re zany zao ny zavatra fantatrao fa tsy mety eo amin'ny fiainanao kanefa le ferinao an-trano fa hoe izy ange tsy mety fa tiako indraindray misy an'izany amin'ny fiainantsika nefa efa fantatritsika hoe catastrophe le izy. Inona ny zavatra fantatrao fa tsy mety eo amin'ny fiainanao kanefa le ferinao an-trano fa hoe zay ny tianao tsinona. Zay zavatra rehetra tsy fehezinao amin'ny fiainanao dia mamotika anao zay ny efa rany. Le izy ange mampitandrina ny tompontsika atsika sianao mihitsy ny soa. Ny tompo ampy ny fahasoavany hiatrehana ny fiainana rehetra. Fa rehefa miala ao amin'le autoroute be an'Andriamanitra tsika, le autoroute ny fahasoavana fa manao sortie de route il n'a pas garanti tsy migaranty raha tsika sianao mihitsy izy fa mitahatsika amin'iny lalan'iny. Dia hoy aminao hoe ndao fehezintsika le faniritsika mba hampatanjaka ny fanahintsika, akordentsika tsara, ataontsika mifanaraka tsara amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Zavatra faharoa manimba atsika
hitantsika amin'ny fiainan'ity Samson ity. Any amin'ny boky Mpitsara toko fa 5:20 hitantsika azy fa tsika aloha tsy afaka ny hamaky Mpitsara 5:20 ray manontolo fa manentana anao fa tsara tarehy ny tantaran'ity Samson ity hatrary amin'ny toko 4:20 ary zao no jerentsika senao amin'ity androany ity fa tsy voavakytsika ray manontolo zany dia vakinao any an-trano ao amin'ny Mpitsara toko fa 5:20 raha ohatra ka fitiantsika ny zavatra niseho tamin'ity Samson ity dia izao nisy parti ihany vakiko aminao kely. Ny zavatra niseho zany dia izao no ny afaka kelikely ony tsy hoe holo fa zay le voasoratra ato tamin'ny taom-pijinjana ny varitritika dia nitondra zanak'osy Samson hoentina mamanga ny vadiny, le vadiny Filistine, dia ozy izy hoe hiditra ao amin'ny vadiko ao an'efitrano nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany. Misy tantara be ohatr'izany mihitsy nga ato anaty baiboly ato ry dia hoy andininy faharoa fa hoy izy hoe nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko ho an'ny namanao motsy tsara tarehy noho izy va ny zandriny masiny ianao aoka izy ny alainao ho solony. Zany hoe nomeny le rafozany an'olo ka fa mivadiny azose. Dia rehefa tajerena verset rehetra vazonao vakina amin'itoy any tantara fa tesitra be mihitsy ity zalahy ity. Ary rehefa tesitra izy jerentsika any amin'ny verset 11 ange any amin'ny verset 11 ao anatin'io Mpitsara toko fa 1:20 io zao nataony Samson. Nandeha ny lehilahy 3 amin'ny Joda nakany amin'ny tsefatsefaky ny aram-bato mitresaka ny tamaka nanao tamin'ny Samson hoe tsy fantatrao va fa manapaka atsika amin'ny Filistine inona zao nataonao taminay izao. Dia ozy izy Samson tamin'ny zareo arak'izay nataony tamiko ny mba ataoko aminy, satria nisy valifaty be nikonon'ny Samson amin'le zavatra nataon'ireo. Dia nefa le izy kay tena nanimba be tsy nieritreritra ny konsekonsany amin'ny firenen'Israely izy. Dia hoy izy fotsiny izy hoe gararahako inona fa zay nataony tamiko dia ataoko aminy. Ohatrany misy olona hitakitanao ohatr'izany ve amin'ny fiainana? Indraindray tsika senao ohatr'izany ihany rehefa injay fa mavesatra ny zavatra nataon'olona, mavesatra ny ngidy ao anatintsika ao zay indrindra le zavatra faharoa manimba raha avako ny ngidy po. Rehefa injay tsika senao fa mitahiry an'ilay lolo-po le fahatezerana tahaka ny Samson ao anatin'ny fotsika ao dia manjary mahatonga atsika miala amin'le fahasoavana. Sortie de route midikany le sortie ny anarany anankiray hoe manaraka ny fafinaretan'ny fiainana mikatsaka an'izay. Ny sortie de route hafa ny anarany hoe migidy-po tandremo ary le amertume atsika iny kay tena mampalavo atsika miala amin'ny fahasoavana. Ao amin'ny Joba toko 5 ary amin'ny andininy faharoa ary dia tenen'le tenin'Andriamanitra hoe ry ilay mamiravira tena amin'ny fahatezerana. Azonao moa ny tiako hambara aminao amin'izany dia ity lazain'le tenin'Andriamanitra rehefa hoentin'ny fahatezerana ianao dia ianao ihany tu te tues, ianao ihany zany no mamiravira mamotika ny tenanao ianao rehefa mitahiry an'iny fahatezerana iny. Ianao mieritreritra hoe tsy afaka adinoina mihitsy ny nataon'iny tamiko rangaha. Non, le sary tamin'ny herintaontsika senao nianatra an'izay raha tadidinao nianatra fanasitranana lalipaka izay tsika tamin'ny taona lasa. À chaque fois angatsika senao tsy mety mamela helika dia tahaka ny hoe misotro poziny tsika et nous espérons que ce sera l'autre qui mourra. Oh là là, nefa tsika misotro an'le pozina rehefa mitahiry an'ilay ngidy-po. Ao amin'ny Ohabolana 29 verset 11 dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatezerany adala avoaka ny avokoa fa ny endry kosa manindry fo. Indraindray tsika setinga ohatra ny adala be dia eritreretintsika hoe zany ka dia indrindra rehefa tsika vehivavy mafanafana fo zay tsy maintsy ataoko mihitsy ka tsy maintsy
sinao le izy nefa kay any amin'ny tontolo ny fanahy misy soratra ngeza be hoe atalabe ora afako mila fezintsika ny fihetsepontsika tsy le faniritsika lalina fotsiny ihany fa le émotiontsika raha ohatra tsika senao te hampatanjaka ny fanahintsika tsy ho lavo hiala amin'ny fahasoavana ao anatiny io misy an'ilay tenin'Andriamanitra miteny ao amin'ny Efesianina toko faha-efatra verset 30 à 32 enonao ngeny tenan'ny tompo miteny hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana fa inona mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika rehefa nandray an'i Jesosy tsika ao ny fanahy masina tsy mipitika izy akory safady tsy mipitika ao izy fa ahoana malahelo be izy rehefa injay tsika senao fa mitoetra ao anatiny folentika ny fangidina ny fahavinirana ny fahatezerana fitabatabana ny fitenenan-dratsy ny lolo-po rehetra esory zany fa zany le mampalahelo ny fanahy masina hoy ny verset 32 hoe aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy sao lazaiko anao te hitoetra tsara ao amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao ianao mankafy tsara miaina na dia olana ara dia hitanao hoe wow kay fahasoavany ty fa tsy fahavoazana tianao zay filininy zay ay tsy maintsy mamela heloka izay kely any indraindray zany tsika te hiteny hoe ka le izy tsy fantatry ndry mihitsy ankeritiana le zavatra nataony ka fantatro mihitsy tsy fantatro fa izao fantatry ny tompo tsara manome zoan'Andriamanitra malifatiny dikany hoe mamela heloka ravako atsy-pazo any amin'Andriamanitra any te ho fenona amin'ny fanahy masina ianao zay angeny ahafahantsika hoe mitoetra tsara ao amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra fa le fanahy masina no mampatonga atsika conscient an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsy maintsy mamela heloka tsika ny zavatra telo nanimba zavatra fahatelo nanimba ny Samson hitantsika any amin'ny mpitsara toko faha 9 indray ilay tantara rehefa fitiantsika indray io tantaran'ny Samson io tantaran'ny Samson sy Delila io ry sakaiza efa tsy le vadiny teo tsony fa le teo mantsy efa nalainy le rafosany fa nahita vaovao indray izy ty Samson ty sy ny vehivavy aloha tena gravy Delila indray ary mbola Filistina koa lalabe le rara neny Samson ina indray tamin'ity izy ny tena votateraka inona ny zavatra niseho misy an'izao tsy haiko moa le izy amin'ny teny frantsay fa misy an'izao mot zao mihitsy aho hoe le Delila io kay zany rehefa nivadiny Samson le Delila dia le olobe le leader avy ny Filistine kay efa mitiravo moramora n'le Delila mba hahatonga le izy misy an'izao teny zao hoe kole ho izy tahaka ny hoe amadoeo tsara izy zany amadoeo kely mihitsy le ranganao ahafantarana hoe inona ny tena herin'le zalahy io aiza ny tena heriny zany ny bitsipitsihany zalahy tamin'le Delila dia iny tokoa Delila raha avako ampifony soma tsara mihitsy zany safisafo mipetraka zany izy roa kely dia safisafony ny lohan'ny Samson aiza ho any herin'ny lano mipetraka dia ilay Samson aloha tamin'ny voalohany mody gisa be ary dia zavatra hafa mihitsy ny teneniny fa nefa raha ny teneniny amin'ilay fiteny mihitsy amin'ilay fiteny ho an'ny tanora ohatr'izay mihitsy finina foatrizany mihitsy nge le film miseho amin'ilay fiainan'ny tanora ty resaka fitiavany ty gravy miainga zany le rara oh là là dia ohatsy izy le sipan'le anankiray mbola tsy mpivady mihitsy io akory nefa ny tenin'Andriamanitra miteny tsara hoe mila mitandrina tsara ny fahadiovantsika fa fijangajangana hatrandray angeny sexe avant mariage ao amin'ny Deutéronomie nge misy an'izany texte zany fa ohatsy izy le anankiray zany hoe andry zany tsy tian'andry tena fa tsotra n'ity film ny Samson sy Delila ty mihitsy dia ara-panahy io zavatra io raha avako dia inona no miseho
nitenen'le zokilahy le izy farany atao amin'ny voloko le izy napatoriny le delila tsara dodo nikakasany zareo ny lohany rysea taitra avy teo efa mifatotra ary nipohany zareo ny masony dia mieritreritra izy hoe mbola andeha hampiasa n'le heriny fa tsy azo ny an-tsaina mety tsy voasafiny tsontsina le lohany angamby zany hoe solaka izy ity mbola andeha tsisy herintsony zany ingeravako le hoe lavo miala amin'ny fahasoavantsika tsy fitandremana kely fotsiny ange le fotoana le vola le fahasalamana le teny lazaina le fanoloratena ka i Samsona ingeravako ka olom-boafidy nazirita i Samsona zany ny fidianan'Andriamanitra azy hoe tsy kasian-kareza olona manokana zany ary fantatra moa fa ianao Samsona amin'izao vanim-potoana antsika izao petera voalohany toko faharoa andiny fasivy ange miteny an'izany tsara tsika ange tsy mitovy amin'ny olon-drehetra so ianao mieritreritra hoe mitovy amin'le samy ao amin'ny mpianarana dia samy ao am-piasana dia tsy mitovy fa nareo kosa ho ny tenin'Andriamanitra dia taranaka voafidy firenena masina fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho any tenany mba hanambara ny fahatsarany olona manokana ianao ohatra ny Samsona fa tsy tadidiny zokilahy le izy fa soavana be zany voafidy zany voafidy ho ambassadeuran Jesosy ianao ho ravako tsy fitandremana ny lalao fakapana Samsona efa tary aloha dia efa niteny ny dada sy mamany hoe fangah dia tsisy mihitsy eto amintsika ny te any amin'ny Filistine dia sady manipy any moa za afako amin'ity raha ty manararoatra miteny hoe afaka mbola manana jeune tsy manambady tsika ato misy jeune tsy manambady koa any amin'ny cofcol rehetra any afaka manambady an'izay tianao mihitsy ianao Koritiana voalohany toko fahafito andiny fahasivy amin'ny telopolo fanotoyany ao amin'ny tompiany ao amin'ny tompiany zay le tenan'i Jesosy ina dikan'izany olona efa manana ny tompo rysea dia samy mijerijery ny azy daholo zany vatable ary venao ty satsy mila antanina zany inge fa tsy hoe ny fonao fotsiny ny antanina hoe bon mety amiko ianao sa tsy mety amiko fa ao anatin'lay izy milalao fakapana le Samsona efa hoe tsy Filistina tsy fahavalo re any amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina andiny faefatra ambin'ny folo miteny tsara ny tenin'Andriamanitra aza miray zioga amin'ny tsy mino fa inona ny ikambanan'ny mino sy ny tsy mino inona ny ikambanan'ny manompo sampy sy ny tsy misy ikambanan'izany dia ohatra izy ny andiny fahafito ambin'ny folo fa aza misy tezitra ho le tenin'i Jesosy amin'ny fito ambin'ny folo amin'ilay Korintiana faharoa toko fahaenina misara aminy ndray kosa ry tompo azafady tenin'Andriamanitra tsotra miteny amintsika hoe andao jerentsika tsara tsy milalao fakapana indraindray tsika senao amin'ity resaka fakapana ty ohatra ny te an-tany fotsiny hatraizaka iny azo atao hatraminy hoe azafady fa miresaka an'izany be fotsiny satria Samsona ny raisintsika exemple dia tena resaka sexualité be mihitsy koa moa fiainan'ity Samsona ity dia mba nararoatra tsika indraindray tsika amin'ny fiainana hatraiza ary ny azoko atao dia tsy makany amin'ny afo be hatraiza hatreo amin'le misafosafo kely ohatr'izao ve zany ore raha afako tsy zay le fanontaniana fa hoe ahoana ny ataoko mba hanomezako voninahitra an'Andriamanitra tsy le hoe inona ny minimum atao dia tsy makany amin'ny afo be olona tsy mahalala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay raha afako fa mahafantatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao tsy manao marimaritra iraisana tsy resin'le aretina tsy de maninona tandremo tsika sianao na tsika lehibe na tsika tanora na tsika rehetra ndraindray tsika resin'izay aretin'izay so fa afaka mifampahery aza mety ho resin'izay aretina tsy de maninon'izay mihitsy ianao manimba tsy kelikely angeny tsy fitandremana raha afaka hoe dia apetraka zany zao fanontaniana
inona zany zao ty fahotana mbola lalaovintsika ty ankehitriny ka mandreraka ny fanahintsika. Ilay izy ange tsy hoe fotsiny tenenina amin'ny tompo hoe Jesosy eo mba pio kely azafady hiala amity, misy décision any aminao izay tsy afaka ho alain'Andriamanitra mihitsy, fa ny décision anao, ny volonté atsika tsy afaka manipulen'Andriamanitra mihitsy na kely azy, fa anao ny volonté ny décision anao, ny volonté anao ianao ny manapa-kevitra. Dia hoy aminao mampirisika anao hoe andao jerena daholo hoe c'est coin inona reny zavatra mety misy négligence kely amin'ny fiainantsika mampatonga an'izay sortie de route amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra izay. Noabolana 25-28 dia milaza hoe tanàna rava tsy misy manda ny lehilahy tsy mahatsindry ny fanahy. Aza taitrareo fa tsy hoe lehilahy fotsiny io vehivavy ihany koa, fa ny olona zany tsy mahatsindry ny fanahy. Azonao an-tsaina moa ny paozin'izany tahaka an'eo anatina zone rouge ianao ohatrany any Madagasikara ianao mipetraka any Ambodin'ny Sotry ny any moa zone rouge daholo izay andehananao Antananarivo dia ny dikany ny tranonao tonga dia miteny grand écran anao ataonao hitany any ivelany daholo dia amin'ny folo alina ianao mbola ataonao midanadana ny tranonao tena adala be mihitsy ianao satria tonga dia tahaka no miteny hoe devoly mpitao kely ny fiainako azafady. Indraindray tsika sy manao an'izany aiza koa dia misy olona manao an'izany nefitsika manao an'izany mihitsy inconsciemment rehefa tsy mitandrintsika. Inona re zany zao ny hitanao fa zavatra manimba tsy kelikely eo amin'ny fiainanao eo hoe aza donoina ravako fa les petites habitudes atsika iny ange no lasa caractère atsika tsy hoe akory lasa ratsy toetra ho azy teny ny olona anankiray fa nisy habitude nandeha moramora tao. Ndikany mila manomboka fahazarana tsara zany tsika ampatanjaka atsika. Izay mihitsy zany zao no idirantsika amin'ny tapany farany amin'ny fampianarantsika androany. Ndao tsika hijery fahazarana telo hampatanjaka ny fanahintsika. Fahazarana anankitelo. Ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika amin'ny Efesianina 4:9 hoe vakiako aminao amin'ny DM ty dika teny ombonana farany no ianareo tafaray amin'ny tompo dia matanja omban'ny heriny tsy haitohaina. Zay le fahasoavan'Andriamanitra zay le heriny tsy haitohaina. Rehefa mitoetra tsara ao amin'io tsika tafaray tsara amin'ny tompo dia miaina an'izay atrantsika amin'ny fiainantsika. Ny teboka voalohany zany ny habitude, manorina mamboly habitude ombonaina communion miaraka amin'Andriamanitra. Teboka anankiroa ny tsipiatsika ao anatin'io. Enao manana fotoana manokana ataoko mihitsy amin'ny fomba hitenenaka azy hoe mampiaraka amin'Andriamanitra. Hainao zay teny hoe mampiaraka izay ohatratsika sy ohatranay mivady zay sy izy reny mampiome mihitsy fa tamintsika mbola tsy nanambady ny tena nandeha mampiaraka samidy olo mandeha mampiaraka amin'ny mpivady rehetra mety zany fa tsika tena mila isan'andro régulièrement dia manana fotoana mampiaraka amin'Andriamanitra. Fa maninona tsika no hanao an'izany satria hoy ny tenin'ny tompo any amin'ny Salamy 5:20 ao amin'ny 9:2 dia milaza izy hoe zao ny tenin'ny mpanao salama hoe Andriamanitra ianao no hitokiako 5:4 fa tsy 5:2 azafady ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah ampianaro ny sitrakao aho. Vavaky le mpanao salama eo ho vavakytsika isan'andro satria Andriamanitra te hitarika atsika ao anatin'izay fifandraisantsika amin'izay no andraisantsika ny fitarihany. Ary amin'ny fomba ahoana ny anatanterahitsika an'izay fitaria zay hoe mampiaraka amin'Andriamanitra zay zany. Zay le ao amin'ny Lioka 5 ary amin'ny 9:40 dia hoy ny tenenin' Jesosy hoe niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Miteniny amin'ny Jesosy zay habitude an' Jesosy. Jesosy dia nanana habitude makany anefitra dia mivavaka. Any amin'ny
tsy voasoratra aminao marika 5 io fa afaka kely le marika toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo dia ahitantsika an'izay hoe ny fo marain'alina koa io Jesosy io dia nandeha mivavaka izy. Ahoana zany ny tiany tompo ataontsika senao manaraka amin'ny tompo? Maka misy toerana manokana ataovy du sérieux fa tsy hoe eto ambony fandriana eto foana fotsiny dia sady miady amin'ny torimaso ianao tsisy amenina ninina misy lesy fa tonga dia sady miesona ay ny zavatra teneniko amin'io marika io kay fa izay vao tadidiko fa tsy marika toko fahadimy io le andiny fahasivy amby roapolo io marika toko fahasivy andiny fahasivy amby roapolo miresaka ny amin'ilay tsy afaka le démonie tamin'le zaza dia nanontany an' Jesosy le mpianatra hoe fa ahoana iny Jesosy ny tsy afaka dia hoy Jesosy ny teny hoe iny anankiray iny tsy afaka raha tsy mivavaka sy fifadikanina. Ahoana ny fomba anatanteranao le fotoana manokana miaraka amin'Andriamanitra? Manokana fotoana anaovanao fifadikana nefa nanao an'izany ve ianao tamin'ny fiainana? Tsara dia tsara mihitsy manampy anao tsy hanao sortie de route zany raha afaka inona ny vokatra dia hitantsika any amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo hoe rehefa miray amin'ny Jesosy tsika ka mitoetra ao anatintsika ny teniny dia olo ny teny hoe angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo zany dia amin'izany ozy izy no ankalazana ny ray manome voninahitra an'Andriamanitra tsika rehefa mamobe vokatra izay communion atsika amin'ny Jesosy izay. Inona ihany koa ny ahafahantsika miombonaina hatrany amin'Andriamanitra? Ny anankiray teo zany manokana fotoana ianao mety 10 minutes 15 minutes 1 heure fa isan'andro ohatran'ireny ianao manokana fotoana hinan-kanina ireny dia manokana fotoana méditation ny antsointsika an'izay ve dévotion ny fiantsoana an'izay amin'ilay manokana an'izay ianao amin'ny fiainanao. Fa anankiray ao anatin'ilay hoe miombonaina amin'Andriamanitra koa ilay tenenin'ny Paoly any amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo hoe mivavaka aza mitsahatra. Ny dikany andao hiresaka tsy tapaka amin'Andriamanitra. Inona re raha olona ny zavatra ataontsika izay tsy mitsahatra ataontsika amin'ny fiainana? Ny mieritreritra sia tsy mitsahatra mieritreritra mihitsy ianao. Mieritreritra ny fonao midoboka ny respiration anao mandeha dia mieritreritra ianao. Ny vavaka zany tena ohatrany hoe respiration atsika. Ahoana ny pratiquement anatanterantsika azy? Raha miteny izy hoe aza mivavaka aza mitsahatra tsy hoe mila maka coin ianao zany isaky ny ohatran'ny ny silamo hoe to dia avelaro indray aloha le fandehany dia eto indray tsika tsy mila manao phénomène be ohatr'izany sia fa ny eritreritra ao avadio vavaka ny eritreritra ao. Filipianina toko faefatra andiny fahavalo manentana atsika hoe sovano tsara ny mandeha anaty sainao ao, avadio vavaka ny eritreritra raha afaka. Ny olona dia tahaka ny heviny ao an-tsainy ao am-pony any ny toetrany. L'homme est selon ce qu'il pense. Dia ianao zany aza be olana be ao anaty lohanao ao isika maly fa avadio vavaka. Inona ny vokatra? Rehefa ataonao izay miresaka tsy tapaka amin'Andriamanitra izay dia manana perspektiva an'Andriamanitra ingenao amin'ny fotoana rehetra. Dia izay ianao no manana an'ilay lazain'i Jesosy hoe ny fiadanako no ameko anareo ny tompo any amin'ny Jean 14:27 tsy mitovy amin'ny fanomen'izao tontolo izao. Izay lasa iainanao le izy. Any amin'ny Salamo 16:11 io fa tsy voasoratra tsara taminao teo. Salamo 16:11 dia tenenin'ilay tenin'Andriamanitra hoe avokisa-pifaliana ny eo anatrehany ary fahafinaretana ny eo an-tanany ankavanana. Lasa tafiaina conscient an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsika dia miaina eo amin'ny fanatrehantsika dia miaina tsara an'izay fiadanan'izay. Izay ny teboka voalohany. Manao an'izay raha afako manana an'izany fahazaran'izany ve ianao amin'ny fiainana? Raha tsy manana an'izany ianao dia aza miteny fotsiny tsy haiko aloha zany fa andao voleny intentionnellement fiainana kristianina dia il faut le vivre intentionnellement, tsy réaction fotsiny fa tena action à prendre mihitsy ny fiainana maha-kristianina atsika. Ny zavatra faharoa resahantsika, inona ny fahazarana faharoa? Habitude faharoa
mahatonga antsika matanjaka tsara amin'ny fanahintsika tsy lavo miala amin'ny fahasoavantsika. Ny habitude faharoa dia izao, andaontsika ho fidèle amin'ny fiarahana amin'ny mpino hafa. Teniny tompo izany ao amin'ny Hébreu 10 verset 24-25 le miteny an'ilay hoe aoka isika hifampanjinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona hoy ny teniny tompo tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Hitanao isaky ny maheno vaovao an'le Trump sy le Moyen-Orient sy le gazo le carburant miakatra ianao, zay le isaky maheno an'izany ianao dia ny tokony manesika anao any anatinao any, tena mila miara-mivavaka amindrianina mihitsy zao fa tena efa miatombotra ny andro, efa miakaiky be mihitsy ange ny tompo rse. Dia tenenin'ny tompontsika omeny ny astuce ahatonga antsika tafajoro tsara, tsy tafavoaka seul zany mihitsy ianao amin'ity fiainana kristianina ity, tsy tafavoaka rery ianao. Andaontsika ho fidèle, mahatoky amin'ny fotoana iarahana amin'ny mpino hafa. Fa maninona? Satria sady mangatsiatsika, eritrereto ny ohatra ny hoe kitay mirehatra le sary any kitay mirehitra. Raha ohatra le kitay alaina le kitay mirehatra iny dia atokany ery, andeha ataontsika hoe tsy mety maty mihitsy hono zany iny kitay iny, inona no miseho raha ohatra ka atokana le kitay nefa le izy tsy mety maty eo am-pitoerany eo mihitsy? Manetroka be fotsiny le izy rse azonao. Dia indraindray nge ohatra zany mahatonga antsika difficile à vivre raha vao manakaikikaiky antsika ny olona dia ditsoka be daholo. Marina. Indraindray tsika amin'ny fiainana ny olona manodidina antsika tsy maintsy mandeha ambony atody foana, sao dia choqué izy, sao dia orsea. Mila miaina miaraka amin'ny communauté antsika tsara, miaraka amin'ny mpino tena nataon'Andriamanitra fanahiniana mihitsy hoe ohatran'iny le olona ao an-trano aty am-piangonana, fa iny olona ino mampafana anao amin'ilay fanarahana amin'ny tompo. Ahoana ny fomba natanterahantsika an'izany? Dia makatahaka ny zareo tao amin'ny asan'ny apôstôly, tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 5, hitantsika amin'ny verset 42 tenenina hoe tsy nitsahatra na mpianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly sy tao an-trano le mpianatra tamin'izany. Ny dikany le hoe fiombonana ataontsika zany, izay no nanaovan'Andriamanitra ny fiangonana. Dia fahasoavana be mihitsy le misy cellule de prière kely reny, fahasoavana be mihitsy le petit groupe kely reny andao tena hoe velomina tsara mihitsy mba hahatonga ny hoe misy fiombonana, misy olona se sentira tsara le olona hoe misy mieritreritra azy. Spécialité anareo aty Bordeaux mihitsy zany dia tsy dia nareo zao tokony mampianatra be an'izany fa fahasoavana loatra. Inona ny vokatra? Ny vokatra ao amin'ny mpitory-teny 4 verset 9 et 10 dia miteny tenin'Andriamanitra hoe tsara ny ronono indray. Raha misy lavo le izy dia misy mpanarina, fa mahantra ny olona tsy manana namana anarina azy. Izay le fiombonana tena hoe tsara, tsy ataontsika fotsiny. Za taloha afaka ty resaka vie d'église ty tsy tena nanana fampianarana ataoko hoe tsy tena important taminay zany vie d'église zany taloha, tsy nampianarina be an'izany zay. Fa tahaka ny hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao dia mety ok miaraha mitompo tsara fotsiny, fa rehefa amin'andeha mihitsy ny fiainana dia nahita hoe ohatra misy tsy mety kely zany le tongotry ny seza ny fiainana, fa ohatra no mitanila dia ohatra ny tsy mety. Sofa nampianaran'ny tompo hoe ay tena zava-dehibe be mihitsy ity fiombonana amin'ny fiangonana, le mpianakavo ny finoana. Mazava fa tsy mahafinaritra daholo ny olona ao fa ao mihitsy tsika le mianatra
le mifa isan-karazany hitanao le filaza amin'ny tompo azy mifampahery mifampivavah mifampitondra zay mavesatra mifankatiava antanange ampiaro zary fitenin'i Jesosy hoe mifankatiava zany dia mandeha anarera any atendrombohitra ianao rery fankatia amin'inona ianao ambosaka sa amin'ny omby sa amin'ny tsy maintsy mila olontsika anaovantsika an'le les uns les autres dia raha tsy manao an'izay neftsika tsy mitombo sady mora manao sortie de route fahazarana fahatelo resahantsika senao anatin'tsy tandrematsika ny zavatra fahatelo dia ity hoe tandrematsika tsy hisy hifaninana amin'Andriamanitra aty anatin'ny fotsika aty tandremo tsy hisy hifaninana amin'Andriamanitra ho amponao ao hoy ny Matthieu 9:1-20 hoe fa izay hitoeran'ny arenao dia ho any koa ny fonao resaka tsara n'ity zany tsika hoe inona mora mampanao sortie de route atsika senao mampalavo atsika miala amin'ny fahasoavana rehefa misy zavatra maka amin'ny plasin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao tandremo mihitsy tsy hisy hifaninana amin'Andriamanitra ao fa maninona tsika mila mitandrina an'izany ho rafako ao amin'ny Exodus 34:14 zany dia miteny tsara ny tompo hoe Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitritsika isaro-piaro no anarany zany mihitsy ngeny anarany Andriamanitritsika il est un Dieu jaloux tsy le jaloux ratsoloha fa satria mahasarotiny azy ianao rehefa tsy ianao ny rehetra rehefa tsy izy ny rehetra anao fa misy zavatra hafa dia tsy hoe angeko hoe ho anazy fotsiny zany fa fantany fa manimba anao ne le izy tsinone ianonao ny Jérémie 7:20 Jérémie 7:20 ary amin'ny verset 5 et 6 ary zao ny tenin'Andriamanitra ao milaza amintsika hoe voaozina izay olona matoky olona sy manao nofo sandriny ka miala amin'ny Jehovah ny fony ianonao ngeny azo an'le olona fa tahaka ny olona mahantra any an-tany hay izy ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa fa onona any amin'ny tany karakaina any anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana Andriamanitra manome fahasoavana anazy fa ka izy tsy ao anatin'le autoroute fandraisana an'le fahasoavana fa lasany amin'ny sortie de route ihany dia lasa zay mahasarotiny an'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana ny tonga atsika hoe tsy avelantsika hisy hifaninana amin'Andriamanitra atao potsika hoy ny Matthieu 2:20 verset 37-39 miteny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy no miteny tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra to atsika senao dia tiavany namanao tahaka ny tenanao ny anankiray zany dia hoe ndao tsika hity an'Andriamanitra tsy eto ambavatsika fotsiny ny saitsika fotsiny fa ny rehetra ny herintsika inona ny ampiasanao ny herinao ho an'ny satria ve tia an'Andriamanitra ianao hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ve inona ny ampiasanao ny fiainanao ao amin'ny Jaona voalohany 2:5-12 dia milaza hoe aza tia zao tontolo zao sy izay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy tia zao tontolo zao dia tsy ao amin'ny fitiavana andray le zavatra eo amin'izao tontolo zao le filan'ny nofo le filan'ny maso ny rehaka zao fiainana zao tsy avy amin'Andriamanitra reny hitanao tenenan'ny tompo mihitsy any amin'ny Jakoba 4:4 hoe orpisitaka mpijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafiana amin'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao le zao tontolo zao tsy le olona eo amin'izao tontolo zao fa le filozofia le fomba fisainana le eritreretina hoe zay ny ohatry mety eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao raha ohatra tsika senao ka mitandrina tsara le tia anatin'ny fotsika ity dia inona ny vokatra ianonao nge ny vokatra eo amin'ilay andininy 7:9 hoe hotahina hoy ny tenin'Andriamanitra izay 7:9 amin'ny Jérémie 17 zany Jérémie 17 7:9 hotahina izay olona mahatoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy hatahotra na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany
tsisy zavatra mampananao zany ninona tantarain'ny fiainana eo moa tsy zay le tediavintsika izay mihitsy no ataon'Andriamanitra miainga any anatinao any rehefa hoenao hoe ok ary Jesosy fa tandremako tsy hisy hifaninana aminao aty amin'ny fiainako aty. Any amin'ny Malaki 3:10 Andriamanitra milazany amin'ny fampiasantsika ny vola eo am-pelatanantsika. Teneniny ten'Andriamanitra le resaka hampafolo-karena io. Le miteniteny Tompo hoe mandrobanareo dia miteny le olona zany mamaly an'Andriamanitra hoe amin'inona ny androbana ianao? Dia hoy ny Tompo milaza hoe amin'ny hampafolo-karena. Fa hoy ny Tompo hoe entinareo ane le izy ao amin'ny trano firaketako raha ataonareo zany dia tasy vakiko aminao ne le zavatra tenenin'ny Tompo hoe ataony amintsika rehefa hoe manokana ny fiainantsika hoe ho an'Andriamanitra mazava tsara tokoa. Ary ny zavatra remarqueko aminao anatin'io le fanoloran-tenantsika ravako dia hita taratra ane mantsy ny fanoloran-tenantsika amin'ny fampiasantsika ny volantsika zay misy ny arenao dia any koa ny misy ny fonao. Aiza zany ny misy ny arentsika zao ny fampanantenana omeny Tompo atsika rehefa mazava tsara hoe ho an'Andriamanitra ampiasain'ny Tompo amin'izay teneniny atsika ny zavatra eo am-pelatanantsika. Hoy ny teny eo amin'ny 10:10 entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony reny ka dia havanimbony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro. Ary nareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra nareo hoy Jehovah tompony maro. Ety ampamaranana zany zao tsika manontany anao inona zany ny esety zao ny tena voalohany amin'ny fiainana? Andriamanitra sa iza re? Iza le tsy haiko mety misy anaran'olona zany eo sa hoe inona ny voalohany manosika anao zavatra ny vola sa inona? Raha avadika kely le fanontaniana ravako avadika kely fotsiny le fanontaniana dia ity hoe inona zany zao ny zavatra tsy misy raha tsy otsony le izy dia ozy izy ianao hoe maty ary Tompo. Fa satria zay ny zavatra zay zany ny toeran'ny arenao ao zany ny fonao. Inona zany zao zay zavatra zay? Sa iza zao zay? Raha ohatra ka tsy mbola Andriamanitra zay dia lazaiko anao fa mamita tenitsika senao fa lalana tsy mandeha makany amin'ny fiainana iny fa makany amin'ny fahafatesana fahaverezana. Sortie de route zany ravako ka sao dia miala amin'ny fahasoavantsika. Sao dia mba lavo niala tamin'ny fahasoavana ary tsika senao ty ahoara mamarana azy tsika senao dia mandinika tsara. Inona re zany? Inona tamin'ireo zavatra anankitelo tamin'ny fiainan'ny Samsona ny tenenina tamintsika no mety manimba atsika no mety hoe mora mahazo atsika ankehitriny? Inona amin'ireo zavatra telo manimba tamin'ny fiainan'ny Samsona no mora mahazo atsika? Sao dia le fikatsahana ny fafinaretan'ny fiainana ve? Sa le fitazomana lolo-po tamin'ilay olona tsy fantatritsika tary? Sa ny tsy fitandremantsika? Andao sa misaina tsara eo anatria amin'ny tompontsika dia ahitsitsika izay mila ahitsy. Ary inona kosa amin'ireo fahazarana telo mila atoboka ao androany na mila developenao tsara eo amin'ny fiainanao mba tsy halavo anao amin'ny fahasoavana, miala amin'ny fahasoavana. Le communion miaraka amin'Andriamanitra ve zay raha avako? Sa le nao fidèle amin'ilay fiombonana amin'ny mpino mila amboarina ve zay? Mila ataonao priorité kokoa ve zay? Sa le any amin'ilay hitandremanao mba tsisy hifaninana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao? Sa mandinika daholo tsika rehetra dia andao faranantsika mivavaka zay ho ety eo amin'ny Tompo mihitsy ny fonao
ny décision anao ny andrasan'ny tompo zay any anjaranao zay meo an' jesosy dia izy miasa fa ny fahasoavany hatanteraka an'le izy eo amin'ny fiainanao a rehefa hoe ianao hoe ok jesosy fa hiaina tsara ao anatin'ny autoroute be an'ny fahasoavanao azy zany fa tsy andehanao sortie de route intsony favakitsika. Andriamanitra ray a mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'ny teninao tamin'ity androany a mampianatra anay, mampatsiahy anay, manitsy anay. Tompo a miasa feno anatinay ao. Fanahinao no maneho anay hoe ty teboka ty le amboarina. Ny fanahinao no maneho anay hoe ity le mila ambolena eo amin'ny fiainanay, mila velarina kokoa. Mety zay tompo amboarinao, mety zahay fa fantatray fa ny sitraponao dia ny sitraponao ihany ny mety indrindra amin'ny fiainanay. Tompo a ampianaro ary zahay andeha ao anatin'ilay fahasoavanao, miaina amin'ny fahasoavanao hatrany hatrany a ary arovy tsy hivoaka an'izay lalan'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy a, amen. Amen. Voilà.